Nitsangana kosa ankehitriny ny vondrona mpanohitra mitondra ny anarana hoe VPMAM izay tarina Andriamatoa Max Fabien Andrianirina nandritra ny valaondresaka noentin'izy ireo tamin'ny mpanao gazety no nanambifisan'ireo mpitarika fa eo ampametrahana ny rafitra rehetra manerana nosy izy ireo. Marco Antoine Sirakotorson. Vondrony mpanohitra manaraka ny ara-dalàna eto Madagasikara na VPMAM izay no vondrona politika vaovao izay mitonona ho mpanohitra ary naseho tamin'ny fomba ofisialy androana tandro teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Max Fabien Andrianirina filohan'ity vondrona politika ity dia efa mahatratra 7 ny atopony kambana ao amin'ny VPMAM. Miandrandra ny itariana ny fihavanam-pirenena ity vondrona ity ary antony fanoeran'izy ireo ny politika eto amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsy maintsy manery izahay ny anatanterahana ny fampihavanam-pirenena amin'ny fomba faran'izay aingana fa tsy lalaovina ilay firenena. Aoka ny ronono-matavy ajanona, aoka ny démagogie ajanona, tsy atao produit électoral na propagande ny fampihavanam-pirenena dia ho lany ianao, tsy zay le izy fa porofoy amintsika malagasy hoe to tapa-kevitra ary vonona tokoa ny fitondram-panjakana hanao an'izany fampihavanam-pirenena zany. Zao ngely zava-misy teny vato tsika reto ngamba ny akamaroantsika reto tonga teny tamin'ilay nokarakarainy FFKM telo andro teny nivoaka ny résolution hoe ravao ny tetezamita atsangano ny fitondram-panjakana tetezamita vaovao be dia be zavatra nangatahana tamin'ny fandravana kanefa zavatra nampalahelo tamin'ny premier jour dia tonga tao i président Rajoelina dia nanaiky dia fa ravoravo daholo tsika hoe ha saye andeha ty zavatra ty paika fahatelo andro nivoaka ny résolution da nakadolona malagasy kay tsisy force exécutoire le zavatra koa eto izahay dia mitodika avy hatrany amin'ny filoha herina jonary mampianina ianareo no voaloha tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena koa atsanganonareo omenareo daty izahay malagasy amin'ny fanatanterahana amin'ny fomba faran'izay aingana ny fampihavanam-pirenena. Fa momba ny tontolo fanoeran'izay ihany dia nanamafy ity filohan'ny VPMAM ity fa ampivondrona ny atoko samihafa izy ireo ary tsy misy ny fanoerana amin'ny antoko mpanohatra hafa. Vao nitsangana ny gouvernemanta dia ny tenana izao ampanetitena ny tenenako ato zany no nanao fanambarana lehibe amin'ny hoe zahay dia vonona manana faniriana hitarika ny fanoerana eto Madagasikara amin'ny fampivondronana ny herim-panohitra rehetra manerana nosy dia niainga tamin'izany ny resaka ary taorinan'ireny manko dia nanantso anay madame Ravolomanana mba te hiaona dia teo anareo mpanao gazety niaraka tamiko tamin'izay hoe hanao consultation amin'ny zareo dia tonga teo izahay dia fampiresaka dia hoe zaho tonga eto sy ny ekipanay manontany nareo ve afaka miaraka aminay satria zay ny fampivononana zay fampiresako tamin'ny mpanao gazety elo ry zareo dia nanomboka tamin'ny fotoana iny angamba raha tsaronareo dia miaraka foana izahay ary hatramin'ity androany asa moa zareo nefa tsy te hanohitra tsony fa izahay dia nanohy ny dianay ary porofon'izany ireto fanatevezan-daharana avy amin'ny faritany amin'ny fampivondronana. Taorin'ny vondrona GPPO na ny groupe de partis politiques de l'opposition dia ity no vondrona politika VPMAM ity indray zao no mitona ho mpanohitra ny politika eto amin'ny fitondrana. Ankoatr'ireo nefa dia misy ihany koa ny antoko politika izay milaza fa mpanohitra saingy sy tafiditra ao anatin'ireo vondrona roa ireo.